La teoria kalau tersedia program ialah dalam ini di tengah malam yang mandiri tak hidup di mati yang sekian lihat dia pasal manusia dalam latihan mama fantum lafni fantum itu dia ada sebenarnya barang tudo ni entender a matéria cristã ni a maneira de entender ni camarada da universidade ni a maneira de entender a religião foi tudo e começar ali e ter menyakini arah keselamatan yang sesuai di dalam dari manusia Tuhan yang besar dia si pandang saya anak kelahiran suruh lagi suruh dalam suruh dari dua musuh saja sekali amal ini as wizard statis manusia sekarang besar si dia toda a diversidade ou a fantasia ama a melhorada a encontrar para ser boa a música a barra de possibilidade para estar usando a diversidade do jogo e também a quando vede a tutti si dice hari favore di essere fissati una parata tutti san regla a me doite zawas di lati ma ideale era voleva avere critica fa apakah bicara gereja dan saya Kita memang saya sekian dulu misalnya kita latihan di sekian di Romana itu saya begitu Romana itu saya begitu
Tokotsika eo amin'ny faefatra hatramin'ny andininy fahavalo. Romanina faharoa ny folo andininy faefatra hatramin'ny andininy fahavalo. Mivaky izao amin'ny Jesosy. Fa toy ny anarantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika. Na dia maro aza dia tena iray ao amin'ny Kristy. Ary samy ara-momba tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomenantsika. Raha fananina dia eo gatao araka ny ohatra ny finoana. Raha fanampona amin'ny fiangonana dia eo ka ho amin'ny fanampona. Raha mampianatra dia eo ka ho amin'ny fampianarana. Raha manana dia eo ka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia eo ka ho amin'ny fahasoapo. Izay manapaka dia eo ka ho amin'ny fahasoana. Izay manome fo dia eo ka ho amin'ny fananarana. Amen. Tena ny manodidina antsika izany satria resaka fanomezam-pahasoavana manokana izay atsika teo mama no resahana. Dia anisan'ny teny fototra resaka fanomezam-pahasoavana noho io akory izay vitatsika ny kolotsaina voalohany toko faharoa ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo fahaefatra ambin'ny folo. Izay no namatrina azy. Raha niasa fanampona tanterana ambolavaindray mena tsy hoe ilay lava sy teny fohy eto mpanomboana zao lateny elamelana zao dia fantatry ny maro fa endrika efatra no nisikoana izany asa fanampona ataon'ny mahamary amintsika izany. Voalohany dia endrika voalohany dia tonteny. Endrika faharoa ny asa sy fampahirizana. Endrika fahatelo ndinika. Ary ny endrika faefatra mitomby sy ny fitaizana marary ao anatiny. Ireo endrika voalohany Jesosy fampahirizana dia efa tsy zoviana amintsika intsony. Fa ireo endrika roa farany dia ndinika sy mitomby izany no antony izao famelabelarana izao. Leo verentsika voalohany momba ny ndinika. Rehefa vita ny fotofoazana, fotofoazana moa ny fotoana lalaka, toriteny sy ny asa sy fampahirizana. Rehefa vita ny fotofoazana, vao mandray ny olona hidinika aminy mamany an-drava. Dia olona tsirairay na olona maromaro miaraka maniny resaka aminy izay mety olam-piainana tsirairay. Matetika dia ampahafantarana Jesosy azy hoe misy olona ho avy hidinika aminy eo. Eny na dia ny antony hidinika izay tiany haroso azy. Ampahafantarana Jesosy azy matetika mialoha ny antondravan'ny ilay olona. Olona maro fahazovam-belona resaka izany fantatsika rehetra. Mandritra izay midinika eny mazava dia asehon'i Jesosy izay mahita ny zava-miafina ao amin'ny olona, amin'ny mama ny an-dava, ny fisaina ny fon'ny olona izay manoloana azy. Ary ambanan'i Jesosy aminy raha misy teny azo miavalo eo na raha saina miany valo ilay olona satria mbola hoety mambavaka. Dia toy izany fanomezan'i Jesosy azy ny valony sahaza sy rify ho an'ny olona tsirairay. Ary mahazo fahafaham-po ny olona karaka ny fiony anefa mazava ho azy. Amin'ny ankapobeny tsy asa ireny ilay aman'erantsika tamin'ireny fotoana nidinika ireny. Mandrakariva dia misy mpiara-miasamy olona telo miaraka aminy eo mifahavelona ny amin'ny asa izay ataon'i Jesosy amin'ny lalana izany dinika izany.
teny fiainany mama dia ity no isondarana. Nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa mihoatra ny olona rehetra izy. Anisan'izany izy manana fifandraisana mivantana amin'ny Jesosy, miresaka aminy izy, iresahana Jesosy izy. Indraindray dia misy tamon'izany miara-panahy mamotrana fanampeny fotoana ny dinika ireny naboky karakaraza ny fiainany andavanandro na olombelona no nahita sy nandeha azy miresaka amin'ny Jesosy. Takatsika miresaka izao. Ary ny fampahiresana izay azo olona mitendry aminy dia tena resaka fahasoavana lehibe satria tena feno ny fahalalana sain'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina dia izay. Raha ny lafiny ara-tantara iray noka tamin'ny taona roapolo fitopolo sy sivanjato sy arivo nipetrahany teo mitoby hektara amin'ny fotoana izay fandehanany nanao asa misioa ny fanazamona fitotanan'arivo dia nidinika no endrika tena sehoany asa fanampony. Indrindra moa tany amin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo tamoany rehefa nahalana dia nahalana nilahitana ny mama tokoteny. Raha ny marina azy ara-pilazana tsy navelan'i Jesosy tokoteny intsony izy teo. Efa be teny efa menao Jesosy ampy izay ho an'izay mienana tanjaka zany ho an'ny taranaka rehetra. Maria na fabrisiana kasety rakitra izany tokoteny mama izany izay misy filavitsivitsy manana azy. Misy ny tamin'olena amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo, misy ny tamin'olena farafara tamin'olena valopolo sy sivanjato sy arivo tany amin'ny Saint-Denis. Ary nisy faharekafatra rehetra izay dia tapitra hatreo nahitantsika mama tokoteny. Fa nandinika izany tena ny mpanany asa dinika izay misantsika. Maro tokoa ny namapolo isan'andro dia amin'ny lafivalana nosy no tonga nanatona azy tadidinika. Sasasasana izy ireny dia lavitra indrindra na pasoana na anampolelonana no tonga dinika aminy mikasika ny fandehan-raha-pelonana sy ny fanosonasan'Andriamanitra any toerana ary nataka tololalana ny mama. Nandritra ireny no manalarana mamany lavana izy ireo ny plan'Andriamanitra ny amin'ny faritra misy azy. Ika moa indraindray raha misy hetin'Andriamanitra ny amin'io hanolorana toby ray amin'ny fifoatany karamalaza anetoerana. Asa mila herim-panahy sy herim-bakana tokoa ho an'izay mama amin'ny fandraisana dinika. Saika isan'andro ny asa ny tanjafona izany dia mitondra enta-mavesatra teo olona rehetra tonga midinika ao aminy. Amin'izany dia mipetraka eo tsi amin'ny tany na eo amin'ny fandriana manodidina maro izy ary matetika azy dia efa alevo tapitra ifandraisana. Ny dinika tamin'izany dia ambany fotoam-bavaka sy fanaparana ny tenin'Andriamanitra isan-taona. Tsy mandeho azy dinika makasina manontolo eo izy. Fandeha ny lakandro dia misy tenin'Andriamanitra no teny mety Jesosy azy vataneo ary manoloana ny dinika izay hatreny. Matetika dia misy ny fonatra masina mety Jesosy azy eo izay gatany mitondriko ireo mpiara-miasana na pastora na olona amin'izay olona tonga manandratra eo. Ary marakarika dia tena mifanandrika izany resaka eo izany. Azo mbara tsy afanavana fa tena asan'Andriamanitra tokoa nataona izany. Ankoatr'izany koa nefa efa lasa tokoa ny vahiny dinika ary efa avy sakafo miala dia mila hita ny mpiara-miasana izy manomboka ny fotoana mivavaka. Mivavaka tokoa izy.
izy. Amin'izany mitondran'ny avavaka ireo rehetra izay tonga nidinga taminy sy izay ampatsehiny Jesosy azy. Tamin'ny rakisoratra teo dia vavy mianakasa taminy nahitana fa nisy tamin'izy ireo no nahazo tokisoa nahita azy miresaka amin'ny Jesosy amin'ny fiteny tsy fantatra. Amin'ny fotoana ireny dia mirapiratra radoro izany ny maso sy ny valeny. Maro ny lesona seksualy no madinika amin'izany tantara izany ny fijerena fofony ny niainan'ny mama azy. Anjarantsika tsirairay arak'izay azon'Andriamanitra tsy misy anatintsika ao. Na pastora isika, na mpiandry isika, na izy manan'anso na fofona isika. Anjarantsika ny mandalina izany. Fa na manaona na manaona dia veriray fa tsara misy fampifanana manokana momba izany. Indrindra ho an'ny mpiandry zokony izay liana iroso amin'izany. Satria mila fampifanana tokoa izany fandraisana dinika izany fa tsy atao hoan'ny rehetra. Raha izay no mamerina sy dinika. Inona kosa no azombara no ekendry ny fahefana ny simban'ny fanontolomamana dia mitovy sy fitaizana marary ao anatiny. Ny ray aman-dreny fakekokety koa dia mpiandry sy dokotera izy no hitondra tantara resaka rehefa eo momba ny fitaizana marary ao mitovy mamarana ny tantara resaka amin'izao labe izao. Efa nambara ihany ny mbotsako mandaraka eto amin'ny seminaire mpiandry amin'ny alalany teo. Efa mety maro sy tena ny alalany na dia mahafatan'izao azy tonga teto amin'ny alalany amin'ny seminaire mpiandry io. Dia zao ny nambara tamin'izay fotoana izay ny fanoharana momba ny samarana tsara fanahy izay ambaran'i Jesosy midroka toko fahafolo andiny fasirany roapolo tandreny fafito amby telopolo. Tsara rehetratsika rehetra fampiasana mitovy izy. Azonao averina vakina miantsy nypiana ny tokantrano nitrangan-javatra sarotra nanjoan'ity lehilahy iray voalaza ny tantara ity. Izay naverina tsy izany eo an-dalana efa saika maty. Fantatsika mitovy dia nandalovana ity lehilahy Samaritana iray teo izay nandray andraikitra fitiavana karakaran'ny feriny sy amonjy azy ka nitondra sy nametraka azy tany amin'ny trano fandraisam-bahiny iray. Tsaroantsika fa nalohan'ny diany ilay Samaritana ny ambitsoniny angamba kanefa mialohan'ny nandehana dia sy liantsika manokana teny tamin'ny tokotrano tsaboa izy ary naotsina nalanao mihoatra eo teto dia omerina rehefa miverina. Ny teny Jesosy ny fahavarana ny tantara dia mivantana amintsika tsirairay avy. Ianao koa mandeha ka natao toy izay. Ho an'ny mamany an-dava ny tantara dia manambara fa misy asa fandraika ny ara sosialy sy ny ara-toekarena izay tokony hiaraka trano amin'ny asa fifinany fozakatsara. Ho an'ny mararomaro izay tratrany zava-tsarotra mitolomano zao voalaza amin'ny fangoarana io dia mety mila tokoa fotoana maharitra ny fanasitranana na ny fanafana azy. Asan'Andriamanitra monina no fanasitranana ary izay itsika eo amin'izao ny fasian'ny fateny. Ary amin'izany dia miakina tanteraka amin'ny sikapon'Andriamanitra. Ny anjara asantsika dia izay rehefa lazan'i Jesosy teo amin'ny Baibly omeny teo dia anao koa mandehanana ka manaova toy izany. Ny nanangan'i Jesosy mitovy dia ny azona manay amin'ny fitiavana ireny maromaro ireny amin'ny fitiavana Kristy. Na vieza fiavina
na olona mbola fisinina Jesosy kory azy izy mba ilazana ny atsara ireny antso azy dia manabaisina amin'ny fahazavany mahagaga araka ny teny amin'ny Jesosy Petera ao Petera voalohany faharoa andininy fasy. Nanaona ny fitarany asa fampony mama raha mitovy ny olona tatoako mizebeny. Ara-potikevitra ny fanorenana toby iray toerana iray dia tsy miankina mihitsy amin'ny fanapaha-kevitra ireny. Ho an'ny fifoazana ankabalaza so ny fifoazana ankabelona ny maro toby lehibe fatrano maro izany. Ny fanorenana toby dia tsy mitovy velively amin'ny fananganana hôpitaly na trano fianarana. Hatrany mananilava dia ataon'i Jesosy mahita fahitana na mahazo fanambarana ihany izy resaka amin'ny Jesosy raha teo izy ny ampilan'Andriamanitra ho amin'ny tanàna izay vahiny mandritra ireny fiapatrika maro nataony manerana ny nosy na mivelany iny. Ny fananilava manome asan'ny sona sy fitsidiana izay natao mamanelava manerana ny nosy ny tamin'ny ireny ary arakaraky ny fivelana fifoazana karamalaza dia nisy toby maromaro. Ny olona tsy kelikely antsoina hoe toby miray amin'ny fifoazana karamalaza. Amin'ny ankapobeny dia izay fomba fiasa amin'ny toby karamalaza ihany no hita any amin'ny toby miray ireny. Ny fisian'ny fiangolana nosy eo toby hoendrika iraisany izy rehetra. Marina fa misy prosedura mazava raha manomana toby anankiray izay navoaka ny fotoram-piangonana sy ny komity fotoben'ny fifoazana KFF izay natatsiary aman-dreny roa teny itsangana tamin'ny maraina sy tena teo tamin'ny fotoan'andro ary izany mampiarina aloha hatramin'izao. Amintsika amin'ny teny izao dia miisa 3 mitovy miray amin'ny fifoazana karamalaza. Ny olona manerana nosy raha eny nakadimapolo izany tamin'taona 2010 ary 7 tamin'taona 2009 ka ho nalasan'ny mama amin'ny taona io izany. Ny isan'ny mamazy azo mitovy tsirairay raisana dia tsy mitovy. Eo anelanelany folo ka hatramin'ny 100 mitovy tsirairay avy dia manana ny komity izay mitantana azy sy be dia ny olona iray toerana raha amamitoby iray isika dia manahoana ny fiainana anatin'izany toby izany. Ara-potikevitra dia fahazontsika an-tsaina tenin'Andriamanitra sy afaka mivoaka ny fiainana ao raha izay no azoameizana azy. Mitovy dia tanàna tsy mitovy amin'ny tanàna hafa. Eo ny toerana izay ahatsiarovana rana fa tsy voavakavaka eo fiarahamonina izy. Izany tokoa mantsy ny sio manakariva any amin'ny toerana fijanonana marafisaina hafa marelaka fa tsy misy afatsokany manarafisaina roa ihany eto Madagasikara. Raha ho azika amin'ny fisian'ny toby manerana ny nosy dia misy zako mahery raha ny fifoazana toby efatra no akarakisika misy. Miarana mirisy miarana isan'andro eo ny marary sy ny mitsoso ao amin'ny toby. Hoy mamanelindara hoe eto marary isika eto eo no voninahitra. Ny olona toetiny miavaka ikazarana ao amin'ny toby dia tsy antsoina hoe marary. Misy olona koa ny antsointsika azy hoe madiniky ny toby. Ary satria eo mombono mandraisa fitovina izao isika dia tsy mahadiso raha ny toby mombono ohatsika tereny eto. Madiniky toby madiny manodidina ny 20 no mipetraka eto ny toby mombono. Manodidina ny 20 izy dia miovoka ny amarina io mandritra taona satria izay sitrana no ny fahasoavan'Andriamanitra
lasa mody dia solon'ireo marary vaovao tonga. Misy telo amby folo ny mpiandry tonga eto Antorimboa zao. 5 amin'ireo no mitaizana rafy ary miaraka amin'ny ankohonany no mpiandry eo. Mipetraka amin'ny laboratoire madinika ny tombo ary misy trano manokana antsoina hoe trano mafy na cellule miisa 7 andraisan'ireo madinika ny tombo manao krizy mandritry ny fotoana fetsy. Hatramin'ny taona fitaovana sy mandalo sy arivo ny filarimama ilaintsika nonona teto amin'ny Antorimboa ka nanalohan'ny asa teto toerana no ny asan'ny fanamasina izay minoma ny fanambarana ny tenan'Andriamanitra, ny asa sy fampairezana sy nampifatraka mahaizay riva ny tontolo ary midinika dia maro ireo marary tsy marary sina na dia voenina ihany fa manifako maro marary mety fivoam-piainana mahagaga fanasitrana tanteraka raha-batana sara-panahy araina zatra atao fiverenana amin'ny sambananano eo amin'ny fianakaviana indray. Misy statistika momban'izany etokotoky ary ahitana ny anarana rehetra mandalo teto misy fotoana maro sy fotoana izay tokony teto ary fotoana izay mialany teto amin'ny toky. Fiangonana Loterana moa ny fiangonana eto toerana. Pastora zany dia tendetrona Antananarivo, pastora zay tampo rehetra zany. Miantoka ny fampianarana ny tenan'Andriamanitra eto Tobo izy mba tsy sanatria filalana fampianarana Kristy. Ary amin'izany dia mampiroborobo ny fialam-panahiny mpona eto amin'ny Tobo sy ny kristiana ary ny fiangonana mandafy ny fandrenana ny pastora Tobo. Manana ny politika sy ireo politika Tobo eo izay tampana raha Tobo. Hafa ny politika fiangonana na fandrenana ny toerana io. Pastora sy mpiandry avokoa no membre ao. Pastora ny Tobo dia membre ateo nahatrany amin'ny lafiny fahasalamana dia manana dispensaire kely ny Tobo izay tatanana toerana iray sady mpiandry ny toerana. Ankoatran'izay voalaza dia manana gestionnaire koa ny Tobo sy mpitandro ny filaminana ary mpahandro sakafo satria ilay lalany fomba lavitra be no iainana ny Tobo ao fiaizana madiniky ny Tobo eto ka misy olona manao lamoziny olo fandrivona mandritra ny volana manatanterana izany satria misy olona any amin'ny sivifolo mahery mipetraka amin'ny Tobo sy amin'ny zao akotra na akoaraka ao anatin'izany io marary Tobo izay ao. Maro mazamara maro fa ny fotoana tsika dia rehetra ihany fa tompamarana zotarika sy voalohany mikasika ny dika sy ny Tobo zao dia teny fampitraka rehetra hoentina tsika rehetra. Nankalaza ny Tobo iny fa 2007 taona ny fivoazana raha malaza isika tamin'ny taona lasa. Raha hoarina mamombelona iray izany dia maneho fahaimbaza. Ny fanontaniana izay tsy maintsy apetraka amintsika zany ny fivoazana tsirairay avy mifandraika na koa hoe mifanantsana izany fahaimbaza izany hoe fanatonana fontsika. Itokontsika hatrany amin'ny fahasaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izy. Fa mantsika tokony andraikitra sy fokazana kosa. Tokony andraikitra satoky, pastora, mpiandry, dokotera sy hafa manahoana ny fatanantsika raha
dia sanatria andalan'olombiany isy ka hevitry ho amin'ny fahaverezana teny fampiakenanao hoan'ny manakana satria matotsika kafajana am'izao arivo izao nandre izao labe izy miabelarana izao dina ho amin'izany dia manana totsika famina mba hanosy falalan-tsara tsy ho taparina nefa raitsika leso ny amin'izany zavatra lehibe izany mbola izany amiro hanahy any be isika mbola zava-doty any be isika nakalasosan'izao izy maro nasina fitototoa isika zay fa raha izany atao izany zay tokony efa molo lehibe miankamaroantsika rehetra zay tonga eto molo lehibe mahafaka lotro fony jesosy ka tsy mitafotoy fikarakarana toky am'izay rehetra fitahanana toky enganetsy izany ilatsika fa samy atsiaka isika fotoana toy izao iarahana dia ahafahatsika totompinteny ara-mijery ny amin'ny manahoana tokoa am'izany ny fifoazana manahoana ny fahalinako amin'ny asan'ny toky manahoana ny fahalinako amin'ny asan'ny mpiandro manahoana ny fampitoerana ny fiasin'Andriamanitra atao anatiny satria mila mitoerana izany andraindray aty lehibe mahafinaritra araka ny teny amin'ny Petera Petera faharoa voalohany zavatra lehibe mampitoerana ny fiasin'Andriamanitra engany fiarotsika resaka fo izao satsia tokoa maninteny manoloso ny filevana mazava vokatry ny filevana zay risana mandritry ny loko telo andro teto dia oatsikaariary misaraky fifoazana izany na izy na izy sanjara toby finasana fifoazana eo ny fianona finarana andriamanitra zany fianana matsika rehetra eo ny anoizany faramozany dia temetraka fankalina isika dia mety manana fahitrarina tsika mba azotsika fanakametra ary maro rain'le fifoazana rehetra fotomaro fasakzay mamady azy izany fametrahana fankalina ary tsika manana fankalina natao taratasy kely dia efatia aty na koa tonga fotoana misy zany masotemetraka fankalina micro fumare zany fankalinatsika rehetra Nasa
outubro, Chile
Oatra, raha telo izy araka volanatao voninahitro marary. Ireo marary voninahitro za dia nametrajeretako hoe manandre aho zany sy tena zako hoe za anamisy fa tena natao io marary voninahitro. Dia teo amin'io zany manana mandinika misy hoe misy alliance thérapeutique amin'ny mpisawa dia vetivety sitana marary. Raha tahaika zany marary koa misy fianakaviana manana alliance tsy manana dia samihafa. Ohatra hoe ny marary ny fianakaviana tiany manana misy mitady zay fomba atao rehetra io zany tena zava-dehibe ny fianakaviana ny marary matsisy régime. Misy zay psychanalyse hoe contre transfert mampasotra ilay marary atao mampasotra tsara miteraka fahasosorana na miteny na fisikatao marary. Fa ny azy zany io ny mambo dia ahoana zany fitiavana marary zany dia etsika izay miarana azy taminy navelo izay afaka mandinika sy amin'ny famofanana mikasika. Dia misy izay natray eo ny firesahana marary. Io dia nanilay koa izay natratretanana izy efa rehetanilany izy rehefa manjesina tonga misy marary an'izay efa elatora marary dia mamamangy aminao karaka ny dia manazy famampokoa nasenda teo tonga ilay marary. Io izy dia marary ohatra izy mamony zavatra ety eo aza mandehandeha tsoa efa antitra eo ohatra hoe zavatra marary. Dia hoy izy olona mangina tifilao mianaratra. Dia hoy izy mamony misaotranao marary. Fitiavana izy zany misaotranao amin'ny satria miantsara aina ny marary zany mba misy fotoana zay mampazavatsy izy mamony misy fotoana mampazavatsy ka dia miresahana ny zavatra sensé zay lazaina ilay zavatra marina zay hitafianao azy hivoaka avy amin'ny manodidina zay tsy marina rehetra sy zay manodidina zay tsy marina zay dia fomba fitsaboana fa misy zay teo manodidina zany dia mona zay vovokana dia asitsy io zany dia tena ary raha ataosika hoe ahoana tahaka an'izany raha ataosika pratikely any ivelany efa misy manaraka seka be any la sansy fatorana na ao anatin'ny mamany sy ny fanatorana
Siswatuloy yung pinagawin. Pagkatuloy na po marami informasyon. Fati sa ginagawa natin, hindi gusto ko wala yung sa kanya. Yan yung dapat tinatong siya yung kapatid. Dapat suwata na bisa, suwata na niya, kung ano ginamit mo kanina ito, mag-i-consider yung tuition natin kung specific. Pasti setiap sikap dilalui apakah luar fisau difirisana sini dan tidak jangan fungsi hari jadi fungsi jadi tersisa dalam rumah jelas itu nanti sih asyik yang tersisa tersebut dan orang sudah siap betul juga. Namun saya tidak mengenal. Pada ada saja isi kubur tinggi itu, sudah berada. Tetapi kalau kita ini berjalan pasar, dan barang, so tidak akan dibuat tidak salah pengeluaran pun di pemahaman yang ini dia harus dibuat di kesukaan bisa di kesukaan yang akan lebih nah kategori rapi sudah kerja apa yang dibuat oleh terasi yang dia dia sedang kenali syarat-syarat sehingga syarat itu bagi semua dan Kristen hanya terjamin dia itu mana sehingga keluarga yang bersih dan tidak bermanfaat dari que é difícil se distinguir each one e eu costumo ganhar muito familiar uma atividade sistema familiar e sua fazer de garantia já dia do forma já na forma da gente de forma de jogo Bisa kita ni fundamental hari dia sekian igreja ini dia ni kita akan ni asyik dalam di para sila para mistura tão da mistura que cada vez para dia muito da tarde faltador de Jesus uma música para a
ny toeram-pisaboana ka tratra hoe soe manaraka fa sy maintsy isan'andro ny manaraka dia diovina ary tarina mba ho anadio tena zefa vaolasa autonomy zefa anisany tena fitsaboana lehibe zany satria anisany manaraka misy sy manaraka ny fifandraisana manodidina dia ao amin'ny tena mirasamanely ao ka anisany famoana azy amin'izay fitiavana toetra ao anatiny ny fakony sy ny vetravetra zay anisany famoana azy hivoaka amin'ny fitovivelany ny izay fananana zay natao zany ozy tantara zay tamin'izy fotoana mipetrapetraokavanazy tena ary mampisakafo marana dia izy misy miazy mamboly mba himanana sakafo satria koa manaraka dia tsy maintsy misakafo tsy maintsy misakafo ka rehefa manaraka anisany septembra be ny anoreksy da misy tehinana sakafo na somena sakafo dia tsy voainy ireo zany raha-tsakadina zany fomba natao mamanampitrana dia tena tandrifo fa asakoana misy zana za soetelo etsika hoe ny asa dia vita zay dia vita ny asa mafinaritra ny asa marara dia sy hoan'ny sofa vita ny asa hoy Jesosy ny amin'ny sekoteotetiny hoe rehefa noahany fanany dia mandeha izy dia rehefa mikadiny toerana tsy mahita toerana ka sarana koa zany dia mipetraka tsara miasana manara miaraka ampiano karakarazy mampianatra azy ny vavaka dinikiano mampianatra azy azy dia mipetraka ny amin'ny mamoaka azy amin'ny aretina zay bebeko ifanasana fotoana dia misanozana ny andanasa Eny asia di hira na siga sy manjaka vatana tandeha zany lasa fomasia tandeha fata Oi, irmã.
Avete avuto constatato? Avete visto che non mi si non mi non foto? Nếu tôi sống sinh nhiên, có phiền của nó tiền có gì mà một cái gì, phiền của nó một cái gì nó thì thằng đấy mà một cái gì, thì nếu mà bạn sẽ hiểu biết, chứ mà bạn qua này là số là Mari saya, udah ni, bila pakai apa nak? Sudah Enquanto ele se assiste uma área de uma sociedade, de compreender alguma da coisa disso, da inserção social, se profissional, meter família do eu chama di dalam sejak menjadi tugas yang itu Что-то
Izany tiako asiana kelikely hoe ny filazana ny andromamy. Mety misy ny filazana hoe zao andromamy. Fa rehefa mitoro-teny olona ity fampianarana aminy na iza na iza rehefa mitoro-teny dia tsy soty mitoviny. Azotsika mety? Fa rehefa tsy manana bagazy ianao amin'ny soratra maso dia manana tanisainao. Sababu zany rehefa tsy manana bagazy, tsy manana fahalalana soratra maso ianao dia manana tanisainao. Matetiky azy izay milaza hoe zao mama dia hahafantarana fa izany tena teo mamy. Io fakapanahy rehefa tsy manana ratsy, tsy manana mahakana tena fa manana tahakely olona vao amin'ny anontoloizy Jesosy satria manana tsy nanony tena fa nanomboany Jesosy. Eto dia nonkely hoe aza mianara soratra maso raha itokely sika mpianatra. Jesosy notoriny teny mamma fampianarana raha misy zavatrana zay tena aza miteny hoe zao na zay mamma fa zena zay tazona ary atao fampianarana fa Jesosy miaraka mampianarana zananao fa zay manarana no tanisainao. Azosika nefa hoe zay fampianarana lehibe avy mamy zany, fampianarana lehibe avy any zany. Mianarana soratra maso dia ho fantatrao zay torinao, zay moanao na torinao sy tambaranao. Fantarana hoe manao adalana na tsy marina ny zavatra zay dia hanikeko azy raha teny teo dia nanarana ao nokeneko mba ho keneko fa izany teo akaikiny ary marina ny zavatra zay noho ny lazana mianarana manao tsinotsinona ray amehtsika zany. Azosika hoe kanefa zavatraanao dia hanomboky ny tena fa izany ny tena nanalazy sy manalazy ateo akaikiny. Ary mila zavatraanao rehefa tsy marina na zany dia tiako dinikeny olona dia rehefa tonombo naranao dia dikeny olona amizay. Kanefa zao misy isika rehetra zao dia zanaky mamatao na misotanao izy na mamamotoly izy na mifanomeny izy na mpiakaralazy izy ray amanenonasika ary mifanekely mitobebevatra dia zao manana ray amaneny faka zay lazay mama dia tsy azo mitobebevatra lavitra. Tantarana zany fiainana fofoazana zany eto aza rajoetsonjeo fianosonay azy raha emaneny tsy raiky izy nefa raha emaneny sotoerana izy fa tsy voarano toerana. Azosika nefa nefa Jesosy raha emaneny nantoberehefatry izy satria ary mamana amin'ny fotoana dia zao niekely toberefaka zay tena zay lazay mamo satria avy amin'ny Jesosy eo zany nafokoa. Ka eto azo ataonao famonjena ny zanakanao zay laza zanakanao zany dalotsika ianao zany anaty tamaso zany lazao fa tsy zany nirarana fahazakiana zany anao na tsy nahitamaso azy zany anao naterany amin'ny finoanao amin'ny alalany vavaka natao fa afaka zay natao ray amaneny miaina tsika rehetra zao mahatonga tsika rehetra anazy zao. Azosika rehefa hoe nama mahisy teny interprétation reo karazanareo tangeny tsara mahazanany fifazanatsika reo tangeny tsara so hahalanataonao dia mamana zay manareo so zavatra zay somary mamana zay zavatra tsy afatsaka masosazaynao lazay fa mamanao tena manokana fa izany mananamasy miaraka tamina nefa izany manana
malaza fa efa laniaka nanenanaaafamasy mialama tsy miaka misaotoesakan'izany dia zao aotsika izy miala tsy miaka efa tsy koa mialama efa maty izy masa misy mamaty Isi particolare dari kampus terhadap jalan misi sendiri, saya misi mana yang sendiri, tapi mana apa yang sendiri, aku misi mengajar di sini sudah misi sendiri. Saya waktu itu mau penelitian itu, saya nak bertulis ikut informasi kami faham televisi namun tiba-tiba pressure di sekolah kasih dekat yang berkata bahwa pressure di sebuah kita yang marah jadi dividir di sebuah dan kemudian perlunas sejak itu isi aventura da Estreia, Manaus, na casa, então teria uma vez que suba também e caralho, para fazer assistência social, para suara kasihnya nyambi kita dapat solusi dalam menciptakan Jova mimo itu rakyat kita mencoba suara dari abis nanti memenuhi lu kasasi setiap yang bisa terus dia viveu ele na forma da carreira formada segundo ele veio a cabeça Cuba e pela nova formada e na nova que viveu parado e a verdade se empurrada a medida do que também se lá na comunidade do assistir a especialista e cá e também já para outra
misy fampianera zay tena manakina iray amin'ireny mitovy izy nandrakitra dia voadika le izy na famezam-pahasoavana hoe mamanentava tena miloko sy nafaka miasa tamin'ny anio azy nahoana mianakatsika zany izao ary iray amin'ireny mitovy azy dia toa tsy miray tsara ny Jesosy tompo angamba da tsy manana famezam-pahasoavana raha mamanentava ino no nahatonga zany azy dia fantena fahatelo ino no andraikitra raisareo tokony andraikitra mandora izany zany mareitra izany mafinaritra mifantana ireo fisitoriana maro zany fa tena mifantana misy fantanina tsy sabia fena zany fa voalohany aloha tsisy toganona menavaka izy tsy isy fanolohana zany ka tena tsy hoe za dia teo masina takamamo na mikarakazy tsisy zany ary natambahatelo io dia nanana famezam-pahasoavana maro zay sanana tsirehitra mety manana krisy fa ny azo enina fihinanana asana tena mahatanazy fa tsika satria isy sanana hoe teo lehilahy faharoa ampateraka asa lehibe sy nafanana foana mba isan'ny andro zany ekena fa satria tena maraiky sara izy tena tsy ampy ny fahasantsara Jesosy tena tsy mandala zany izy tena ary tsy manana fezam-pahasoavana kamamo tena tsy manana kanefa zany komitsy expliquena hoe tsy anao azy zay izy ka nahatonga am'zany hoe isakarabe zany tsy mahafanasony amin'ny fotoao zay metaka pastora toy hoe tanzay tena vao mitsangana fotsiny mama dia mitomany arana vokana dia nahoana ny fisanatsona ny fotoao izy zay fa tania zany tena nahatonga zany marobe ny vatsy bava fa mety misy soraka mahitsika azy ino no andraikitra naisy no andraikitra mandoana izany araika zany dia izao isakafozao ino no andraikitra izitsika io fa hitsangana mitory amalao dia Sono mesa zao na zanak'olona sy masoa famasoanao zanak'olona efa sikakehina da mahatika zany tsy mikeraka valana tsy mikeraka ny fanary manambara fa na zanak'olona sy masoa miteraka azy azosika dia famezam-pahasoavana ny fiainfoana mama sy ny famezam-pahasoavana amin'ny azy iza ny miamba zany iza ny miamba manana ny famezam-pahasoavana zay rehetra nomena nanaisonamba sotana amin'ny sikakely zao iza ny miamba zany iza ny miamba manana ny famezam-pahasoavana nomena nomena fahaizana amin'izao nailangena fomba zao iza ny miamba manana famezam-pahasoavana izay nomeny Jesosy taratolako zany amin'izay misomaty zao fotoana zao na zay tiboreka maraika iza ny mety manana tsy misy azosika izy tsy misy ka ny zavatrarina zay tsy hitsara mailatoy zay milazanao fanazavana fa ny andraisanao fianara satria na iza dia tsy misy mahatanteraka zay vitanana tsy misy mahatanteraka zay vitananaisolamo tsy misy mahatanteraka zay vitanena ventanany tsy misy mahatanteraka zay vitany latatoa fa misaoana Jesosy mbola misy namanotena no miantso Jesosy rainaaaaizao na deo azy no mahaolombelona mpanona dia manaiky miantso Jesosy azosika fa eka
mampiandrao zay kakainy nanovanareo ty famontaniany ty zarao fotsy any teny mandray tsara sy mandray manaria zany aza matsara tsy hitombo fomba le mandeha tamin'ny arasiaray tamin'ny fankalazana ty fa ty de teomanarina tamin'ny fotoanany mpamaratsy fera azonareo dia mitandaka ty famalarehetra ty namonjy satria tialenanelodilova mialemandro mpamaratsy fera rehefa tena zonao zao mampiaina tsy zao ka efa agarana be tao Jadi kalau buat saya kalau kita mesti pandai menggunakan itu dia atau
Ipano-pulau itu pun ada mana kantir, ada yang ada pasal, ada yang kantir untuk disini karena dalam dalam itu juga ada yang boleh itu yang mana yang boleh kemudian cerita di si bohong atau nasional Medi Islam Joko di mana itu di Fauzan itu kalau mana sudah jadi yang dimana ada mana Israel dengan yang sudah